pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny tombony antsoina hoe garantie izay omen'ny IFC ny BOA Madagasikara raha toka 520 tapitrisa dolara izany teo aloha dia efa tafakatra 520 tapitrisa dolara zany ankehitriny nitanteran'ny maraina teo teny amin'ny foibe ny BOA teny Antaninarenina moa ny fanaovan-tsony izay fanarahana izay. Vita sy ny androany ny fifanarahana teo amin'ny International Finance Corporation na ny IFC sy ny Banque BOA Madagasikara tafiditra ao anatin'ny fandaharana asa antsoina hoe GTFP na Global Trade Finance Programme ka ny tombony antsoina hoe ligne de financement. Tombontsoa maro eo amin'ny resaka fifanakalozana arabaritra moa no azo ao anatin'izay fandaharana asa izay. Tombontsoa azontsika amin'ilay izy zany dia betsaka tokoa satria eo amin'ny lafiny varotra iraisam-pirenena dia mazava ho azy tsy mifankalala ny mpanjifa ny mpanafatra entana sy ny mpivarotra zany dia mila zany ny fidiran'ny banky rehefa mandalo crise koa nefa ny firenena anankiray dia eo le mitra le hoe risque pays efa fahelinareo matetika angamba izay risque pays zay dia ity garantie izay nomeny IFC ity zany Global Trade Finance Programme dia nahafahan'ny BOA Madagasikara zany nanokatra crédit documentaire na garantie internationale zany lettre de crédit stand-by dia neken'ny ireo banky anivelany zany ny ataontsika hoe misonihan'ny BOA Madagasikara misonihan'ny Madagasikara zay zany no tena zava-dehibe tao anatiny nahafahantsika zany nanafatra indrindra carburant nandritra n'iny ataontsika hoe efa ho 5 taona tsika zay ny crise zany dia tsy tapaka mihitsy ny fanafarana carburant dia zava-dehibe zany tao anatin'izay ny garantie ny nomeny IFC. Raha ny fantatra dia ny BOA Madagasikara ihany no manana ilay garantie IFC izay nahafahana nanohy ny fanjifana teo amin'ny lafiny iraisam-pirenena amin'ny sehatra arabaritra maro. Ny tale général-ny BOA Madagasikara Andriamatoa Jacques Dillet dia nanantotrantitra fa zava-dehibe ny fiarahan'ny banky miasa amin'ny IFC. Ny fitombon'ilay antsoina hoe ligne de financement dia ahafahana mamaly misimisy kokoa ny etaetan'ireo mpanjifa sy manamafy ny anjara asan'ny BOA Madagasikara amin'ny fanohanana ny toe-karena malagasy. Anisan'ny nanatrika ny lanonana androany ity moa i Ramatoa Marcel Ayo, tompona ndraikitry ny fandaharana asa Global Trade Finance ho an'ny faritra misy atsika. Nanamafy ny acting country manager ny IFC fa na dia misy azany crise dia nijanona ho mpiara-minombona antoky ny firenena malagasy ny IFC ary mbola hitohy izany. Anisan'ny tanjon'ny fandaharana asa GTFP moa ny anome tosika ny banky eo amin'ny paikady fampandrosoana sy fanohanana eo amin'ny fampiroboroboana ny mpanjifa ao aminy.